Miverina indray ny fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra ny iraisana Antananarivo. Raha ny voalazan'ny jirama dia antony maro no mahatonga ny fikorontanan'ny famatsiana ny herinaratra. Voalaza fa ny aniena ny rotsakorana tatoato ka ny rano amin'ny tohadrano nandeha kaleka dia mibatrany. Ankoatr'izay nahitana olana ara-teknika ihany koa amin'ny tompam-pamokarana herinaratra ao Manjaka. Voatery manapaka 10 ka hatramin'ny 10 megawatt ny jirama amin'ny ora be mpampiasa mandritra ny adiny 2 eo. Na dia efa miasa avokoa aza ny trano famokarana herinaratra ao amin'ny jirama. Ny kaominina Antananarivo renivohitra no miantoka ny fandokoana ny rindrina eny amin'ny arkady eny Analakely. Ny olafitry ny arkitekta no mamaritra ny loko ampiasaina amin'izany mba hitazomana ny endrik'ireo tranombarotra ireo. Anjaran'ireo mpivarotra kosa no manaraka ny fitsipika mifehy ireto toerana ireto. Misy lalàna mantsy mamaritra ny fampiasana ny arkady hoy ny kaominina. Taorian'ny fanarenana ny arabe eo amin'ny araben'ny fahaleovantena etsy Analakely dia ny fandokoana ny rindrin'ireo trano manaraka ity arabe ity indray no tazana eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Eo ampamerenana ny fampiasana ny pastage age izay natao eo amin'ny reniranon'ny Ifasy sy Mahavavy ny orinasa kolasy. Vinavinaina ho vita afaka 10 andro izany ny ao Ifasy raha toa ka afaka tapabolana eo ny ao Mahavavy raha ny tomba ny ministera ny asa vaventy. Mandritra izany asa izany dia mitohy tsy tapaka ny fandidina ny bac amin'ny fitaterana olona sy fiara ao Ifasy. Ny ao Ambilobe kosa dia tsy afaka manao ny asan'ny bac noho ny fidinan'ny renirano. Tokantrano miisa 9 sy 2 hetsy no tanjona anapariana ny teknikam-pambolena mifototra amin'ny teknika Pfumvudza. Misy eo amin'ny tokantrano miisa 100 isaky ny kaominina. Amin'ny alalan'ireo teknisianina miisa 480 no efa nahazo fiofanana avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fampiarana izany eny anivon'ny tantsaha. Ny Pfumvudza moa dia teknika iray manavao tanteraka ny fomba famokarana mifototra amin'ny fampiasana tanikely manodidina ny 420 sy 900 metatra amin'ny fomba mahomby. Izy koa dia tsy mitaky vola be saingy mahavokatra be noho ny fametrahana rafitra entitra sy fanao miverimberina ary mampiasa ny fomba voalanjalanja ireo loharano karena voajanahary toy ny rano sy ny zezika. Nampafantarina ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara moa ity teknika ity ho malitalata. Efa ao anaty fanomanana tanteraka ny mankilehila izay hiatrika ny dingana farany amin'ny HSBC Sevens Challenger 2020 izay atao any Cracovie, Pologne. Fifaninana rugby lalaovan'ny olona fito izy ity. Manana 3 andro nanomboka omaly ireo mpilalao. Izarana ny toetrandro any an-toerana sy fanazaran-tena alohan'ny hatrehana ny lalao voalohany izay ataony zoma izao. Omaly izy ireo no niatrika ny fanazaran-tena voalohany izay nifantoka tamin'ny fanatanjahana ara-batana sy famerenana taorin'ny dilavabe izay nataon'izy ireo mandra-pahatonga tany Pologne. Ny alahady teo moa no niala teto Madagasikara ny delegasion na malagasy.